Salama daholo, mabuhay! Taondray ary nareo ientiko hiaraka aminay haka sasatra kely fa mialohan'izay dia misy toerana mahaliana anahy hitako teto amin'ny aéroportina seram-piaramanidina eto Filipiana izy ity izay antsoina hoe OFW Lounge. Dia inona moa izany aloha voalohany indrindra izany atao hoe OFW izany ny OFW na koa hoe Overseas Filipino Worker ny fanalavana azy dia ireo olom-pirenena Filipiana miasa any ivelan'ny firenena. Mety hoe mpitsabo izy ireo, mpampianatra, enjiniera, mpiasa an-tsambo, mpiasa amin'ny hôtely na koa mpiasa an-trano. Tena be dia be asa isan-karazany dia ataon'ireo Filipiana ireo rehetra maneran-tany dia ahitana azy ireo mihitsy. Tena hoe betsaka ireo Filipiana miasa ivelan'ny tanindrazana izany. Dia fa maninona zareo miasa any ivelan'ny tanindrazana? Dia satria zareo izany Filipiana dia tia olona familial be izany zareo, tia manam-pianakaviana be. Dia isan'ny voalohany antony iasan'zareo ivelany mazava ho azy eo ilay hoe fitsontsovana ny hoavy, fanatsarana ny ohatra ny hoe te hanana hoavy mangirana sy ny tariny dia isan'ny manosika azy ireo ihany koa ny fanampiana fianakaviana. Dia rehefa hoe miasa any ivelany izany zareo dia hoe afaka manampy mi-supporter ny fianakaviana. Dia izay no mahabetsaka ny Filipiana miasa any ivelany. Dia ity lounge ity izany dia natokana ho azy ireo satria ny gouvernemanta Filipiana izany dia mahatsapa hoe ny OFW no isany mampitombo ny toe-karena amin'ny toe-karena na ny toe-karena ny fanjakana Filipiana. Izany hoe isam-bolana ny OFW mantsy tena mandefa vola aty Filipina foana, mandefa any amin'ny havan'ny zareo, mandefa amin'ny fianakaviana zareo, mandefa amin'ny vady aman-janaka zareo. Dia ireo vola ireo miditra aty Filipina izany vola vahiny dia mampitombo ny toe-karena Filipiana satria mitombo ihany koa ny fanjifana. Maro ny orinasa mivelona. Dia maro ihany koa ny ankizy ohatra ny afaka manohy fianarana satria misy ny support avy any ivelany. Dia maro ihany koa ny nohon'ilay fanampian'ireo ray aman-dreny ohatra ny hoe OFW ny ray aman-dreny izany dia maro ny support avy any ivelany dia mitombo ny toe-karena Filipiana. Dia izay izany tsapan'ireo gouvernemanta